Ry havako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ambony lavitra noho ny fandravana ny herin'ny zanak'olona. Ambony lavitra noho ny fandravana ny herin'ny zanak'olona. Izany no asongadiny no finainantsika amin'ity anio ity. Filazantsara araka amin'ny Matthieu 4:20, ny 9:20 hatramin'ny 10:30. Andeha vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina, ary ny volana tsy hahazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe ao amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia niraka ny anjelina izy, ary angonon'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ambony lavitra noho ny fandravana ny herin'ny zanak'olona. Fampianarana eskatolojika, fampianarana ny any aparany no atolotry ny filazantsara araka amin'ny Matthieu izay nataon'i Jesoa tamin'ireo mpianany fahizay. Hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Fampianarana izay misy ambaratonga, misy manao antanatohatra. Rehefa avy mampiomana ny mpianatra ny amin'izay tsy maintsy havian'ny fotoana ny tompo, lazainy eo fa misy fahoriana marobe izay hiatra amin'ny nofo, amin'ny mpino, mety hiara-pahafatesana koa aza. Satria dia izay mihitsy ny voalaza hoe ho vonoina ianareo, atolony ho vonoina any amin'ny 7 misy an'izany. Fa ao aorian'izany dia mbola misy fahoriana lehibe. Ambaran'izao soratra masin'izao fa ny fahamarinany teny hoe ny lanitra sy ny tany ho levona. Dia indro ambarany 9:20, ny faratapon'ny fahoriana, ny masoandro ho amaizinina, ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Tena ireo hery lehibe, ireo sinina astrolojika lehibe no horava hivany fifehezana ny tany aman-danitra. Izany no faratapon'ny fahoriana eto. Kanefa ambara ry havako, misy fanantenana ho an'ny mino. Eo amin'ny 9:30 dia miteny fa amin'izany androany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Mihoatra na mijoro eo ambonin'izay faharavana misy, eo ambonin'izay fahoriana misy ny zanak'olona. Ny zanak'olona izay tsy ho levony, tsy ho levon'ny fotoana. Zanak'olona izay hijoro mandrakariva ao anaty fisedrana sy fahoriana. Ny zanak'olona izay ho hitany tany aman-danitra ka ampangina ny ranomaso sy ny tomany rehetra. Ny zanak'olona izay ho avy amin'ny hery sy ny voninahitra tsy misy to azy. Ry havako malala, andro farany izao, mety efa miatra amintsika ny fampiomanana sy ny ambana maro samihafa momba ny fahatongavan'ny andro farany. Efa misy ny firenena mitsangana hamely firenena, misy ny fanjakana miady an-trano,
misy ny mosary, misy ny horohorontany, ary misy ny fanenjehana amin'ny endriny maro samihafa efa samy nandalitra eo amintsika avokoa zany. Misy fisedrana mafy mahazo ny mpino, misy fahoriana tsoroamantany, olana, ary indraindray ary to ohatra mampiteny mihitsy hoe to andizany satana mihitsy ny fiainan'ny mpino zany, fa tena mafy loatra ny fisedrana. Ny soratra masina riavana efa nampiomana mialohantsika fa tsy maintsy hiatry zany. Saingy zao kosa fampanantenana manao hoe natohina endriky ny fahoriana zakain'ny tany dia hahery mandrakariva ny zanak'Andriamanitra, satria ao ambonin'ny fahoriana izay miatra amintsika no mijoro ilay zanak'Andriamanitra, ilay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra, ilay efa nandresy ny fahafatesana, ilay efa nanitsakitsaka n'ilay menarana ela, eny, ilay efa nanorotoro any Satana, nandresy ny hery rehetra ety amin'izao tontolo izao. Ilay Jesosy Kristy zanak'olona mbara eto no mampandresy antsika amin'ny fahoriana fisedrana, amin'ny fizaham-toetra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainantsika. Azakivy ry havako, fa na dia ho potika sy ho levona azy izao tontolo izao, manana n'Andriamanitra ianao, manana ny Kristy ilay izay tsy ho levona mandrakizay ianao, manana ny Kristy ilay manana ny hery mandresy ny fahafatesana sy ny fiainantsika, manana ny Kristy ilay tompo ny hery sy ny fahefana rehetra, ambony noho ny fahefana rehetra izay misy. Ao anatin'ny andro farany, ao anatin'ny fisedrana, ao anatin'ny fizaham-toetra samihafa izay mahazo ny mpino, eo ambony reny no mitsangany Kristy, ilay vahaolana, ilay mampahery anao, ilay manafaka anao, ilay mitondra anao. Ary izay tena fanantenana ao antsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havako malala dia izao manao hoe tsy manaisitra antsika amin'ny fahorian'ny tany fotsiny ny fijoroan'ny Kristy, ilay zanak'olona manana ny fahefana rehetra, fa indrindra ny manaisitra antsika hiala amin'ny fanaintainana samihafa, hitondra antsika ao amin'ny famonjena. Dia hoy ambarany andiny ny faraka amin'ny 30 manao hoe ary rehefa mpanenoana ny tropetra dia aniraka ny anjeliny izy anangona ny olom-boafidy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faran'ny tany, hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Hitondra anao amin'ny maha-olom-boafidy anao ho any amin'ny famonjeny, ho any amin'ny fanjakany Andriamanitra. Ry havako, tsy hanenenanao ny mandalo fisedrana, fa oneran'ny tompo fanjakana tsara lavitra, fiainana tsara lavitra, fiadanana mihoatra lavitra noho amin'izay katsahan'izao tontolo izao no efa mpanantenan'ny tompo anao. Tsarovy ary fa mihoatra lavitra noho ny hery sy ny fahefan'ny fandravana, ny hery sy ny fahefan'ny Kristy. Ka na inona fandravana eo amin'ny fiainanao, mety ho very asa ianao, mety ho tsy mahomby ianao, mety ho maty antoka tamin'ny fiariana izay nataonao ianao, mety rava amin'ny endriny maro samihafa ny fiainanao, saingy tsarovy fa Kristy mbola vonona mandrakariva anarina ny fiainanao. Kristy anonitra ny rava eo amin'ny fiainanao. Kristy ametraka fiadanana maharitra eo amin'ny fiainanao. Dia hoan'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay ny amin'ny fampanantenan'ny teninao ao amin'ny Kristy, ilay efa nanolotra fiainana sy fiadanana ho anay. Misaotra anao manokana izay tompo, raha mba afaka mametraka eo ambany fahasoavanao ireo rehetra rava fiainana, rava fiariana, rava tokantrano, rava fidiram-bola, eny mety rava ny finoana koa aza, kanefa ianao tompo, ilay toky sy vato lampinay, ilay tsy miova ho maro sy anio ary mandrakizay, ilay fanantenana ho an'ny mino, ianao no antenainay hiantsehatra eo amin'ny fiainan'izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.